ampanao indray amin'ny anaran'i Jesosy a saotra ny tompontsika eny amin'ity fotoana izay natolona antsika ho androany ity. Ao ve nareo e? Mangatsika ve? Mangatsika ve? Tokony haino mangatsikako sady zany normal raha mangatsikitsika ary afaka isaorantsika ny tompo mbola salamitsika matoma haino atsika tsara sady zany. Alleluia. Daontsika hitsangana hanomboka an'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy. Manasanao aho hiaraka hivavaka isika hanomboantsika ny fotoana. Raha eo saotranao zay mankalaza ny anaranao zay satria ianao no mahatoy izao anay, ianao no misintona anay ho eto amin'izao fitoerana izao indray mba ahafahanay manome voninahitra ny anaranao. Andriamanitra tsara ianao dia omenao anay izao tompo-pasoavana izao tompo, tsy voavitinay vola amin'ny karena fa omenao fasoavana izahay afaka hanantona ny seza fiandriananao amin'ny maha izay anay Jesosy, amin'ny maha misy enta mavesatra atao anatinay dia manantona anao izahay, amin'ny fomba fijerinay manokana dia manantona anao izahay. Miandrandranao indray izahay Jesosy androany, manantena ny kasika ao, mitaridalanao ao anatin'ny teninao, manantenanao indray hanome fifaliana ao anay ao anatin'ny fiderana. Tompo manasanao izahay mba hoeto anivinay amin'ity androany ity. Tsapanay loatra ny fitiavanao anay Jesosy, manome voninahitra anao izay ety ampiantohan'ny fotoana tompo, omena ianao ny voninahitra miankohaka tanteraka eo anatrehanao ny aminay rehetra Jesosy. Tsinotsinona izahay tompo, manantona anao amin'ny seza fiandriananao. Ianao indray no hikasika ny fony tsirairay avy, ianao tompo no hampisokatra ny mason'ny fahalalanay mba hatakarana indray izay sitraponao ho ambaranao aminay amin'ity andro an'io ity Jesosy a. Ianao no mahafantatra izay hitondrana anay tsirairay avy, ianao no manana vahaolana ho an'ny fiainanay tsirairay avy. Ianao tompo no afaka manaisotra ny enta mavesatra ty anatinay. Androany izahay manantona anao tompo amin'ny enta mavesatray, ametraka an'izany eo an-tongotra ao izahay Jesosy io. Ireo adinay tsirairay avy entinay eo anatrehanao Jesosy. Ianao no manga ny tsirairay avy amin'ity andro an'io ty tompo. Fantatray fa Andriamanitra miaino ianao, Andriamanitra tsy lalo-dalovany ianao fa mary tompo. Misandrata indray amin'ny fiderana, amin'ny vavaka sandratray eto amin'ity toerana ity androany. Miandrandranao izay tompo. Alleluia, alleluia, amen. Daontsika hiderany tompo. Rahantsika tiako ho an'ny tompo izany androany. Mifaly miobia mety ahafantarana anao, hira fiderana kasandrato mafy ny feonao. Mifaly miobia ahafantarana anao, hira fiderana kasandrato n'andriamanitra. Fa izy no avy indrindra ao an-tanitrao, ny mpanjaka ny mpanjaka n'izao tontolo izao, ome voninahitra hitrasy fiderana. Halleluia. Ho anao ny anao mihaja, anao izao rehetra izao, anao ny fahefana, anao ny fanjakana, hatr'izay ka ho mandraky izay. Anao anao mihaja, anao izao rehetra izao, anao ny fahefana, anao ny fanjakana. Rahantsika tiaka ho an'ny tompo izany androany, mankalaza anao zay Jesosy.
Tena tsara ve miderana anaran'ny tompo raha lasana bavy atsangano hoe ny tanany izay mino hoe tena tsara miderana anaran'ny tompo androany
do atolotsika azy any fiderana amen. Tsary indrindra ny midera ny tompo, kanto loatra ny misaotra azyko, manasitrana ny foko izy manafaka ihany ko, tena tsara ny midera. Tsary indrindra tsary indrindra ny midera ny tompo, kanto loatra ny misaotra azyko, manasitrana ny foko izy manafaka
Yaramira. Yaramira, Yaramira. Yatsara. Ndao tsikitiaka mafy amin'ny tompo androany. Jesosy eo tavavory tokoa zay Jesosy. Tsy nihony aminay Jesosy ny atongavana eto androany fa no fankalazana anao Jesosy. Ametraka anao Jesosy eo amin'ny seza fiandriananao androany. Zay Jesosy ny antom-pisinay Jesosy. Dia eto any zay Jesosy mbola tia hanambarana izany androany. Misaotra tompony amin'ny famindraponao isamaraina Jesosy. Mankasitraka tompo.
sitrakanao zay Jesosy Signore aminay Jesosy fa mahasoavana avy aminao mankalaza ny anaranao zay Alleluia fonay mangetaetanao Jesosy maniry anao zay androany Mesai eto anao Jesosy maroso Jesosy eto anatrehana androany miandrandra anao zay ny fosy ny fanahy itro maniry anao ho fatratra Zay maniry ny tompo hiatrao kahira androany Away.
le rivuceno. Fahasoavana lehibe tompony anananay ianao androany dia fahasoavana lehibe koa tompony mbola mahatonga anay eto amin'ny fanatrianao androany dia zao zao Jesosy mbola tia hanakaiky anao bebe kokoa hatrany Jesosy tia hahita ny tavanao Jesosy tia hoe ho anilanao Jesosy anatona anao hatrany Jesosy
Tanteranao zay Jesosy manandratra ny anara-masonao androany satria ianao le mendrika indrindra ianao le masina indrindra Jesosy.
est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Son nom est si merveilleux. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, Les âmes ont la mort et le péché. Les yeux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. tu es sans rival, Tu es sans rival, tu es sans égal. Je tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre. Sarididadada, Sami masz toerana. Alléluia. Andao ny lalasana bavy dia fampisara kely amintsika fotsiny anatin'ny fotoana fanatitsika zao dia misy zavatra anankiray hoe mavesatra ato anatin'ny foko tiako ankaherezana antsika ary ampatsevina antsika ihany koa. Amen. Amin'ny fiainana mahakristianina antsika dia ny zavatra rehetrarehetra izay omeny tompo antsika dia ohatrany hoe moyen daholy. Teneny akaikinao hoe moyen ny zavatra izay omeny tompo antsika, fitaovana ny zavatra izay omeny tompo antsika. Amen. Omeny tompo namana antsika dia ny namana iny fitaovana ahafahan'ny tompo manamboatra amin'ny fotsika. Amen. Omeny tompo vady tsika,
ivady iny a dia fitaovana izay omeny tompo a amola volanantsika ary ahafahantsika tena hoe miaraka mandeha manatratra ny fahatongavan'i Jesosy. Amen. Omeny tompo volontsika dia ny vola iny a fitaovana ihany koa ahafahantsika manao ny asan'Andriamanitra. Amen. Raha omeny tompo asintsika dia iny asa iny akory a tsy hoe entina amalifaliana ny nofontsika fa fitaovana anankiray a ahafahan'ny tompo tena hoe miasa amin'ny alalantsika. Amen. Dia ao anatin'izany raha lasa nabavy a tokony hoe reconnaissant foantsika amin'ny zavatra rehetrarehetra izay ataon'ny tompo a eo amin'ny fiainantsika. Matetika tsika rehefa hoe fanatitra hoe andeha anatitra, rehefa mieritreritra manko tsika hoe anatitra izay dia matetika ohatrany hoe idée de mouvement le izy hoe miala avy any amin'ny point A makety amin'ny point B a anatitra zavatra anankiray. Fa ny tena hevitra izany raha lasa nabavy a dia tena hoe ny fotsika efa voahomana anokana zavatra ho an'Andriamanitra. Amen. Alohan'ny voantsika fanatitra dia misy ten'Andriamanitra anankiray tena hoe anisany matetika tena hoe mitouché anao ao anatin'izay fanatitra izay a. Ao amin'ny bokin'ny Koretianina faharoa toko fahasivy a dia andininy fahafito. Koretianina faharoa toko fahasivy andininy fahafito a, ozy ny ten'Andriamanitra hoe aoka ozy izy a ny olona rehetra samy anao araka izay niny fony avy. Amen. Tsy amin'ny alahelo a na amin'ny faneriterena fa ny manome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra. Amen. Andriamanitra mantsy raha saina bavy a tsy voafetra ao anatina valeur anankiray, tsy voafetra ao anatina mesure anankiray. Reny zavatra reny a dia tsika olombelona no namorona ny reny ahafahantsika manana référence. Fa Andriamanitra dia ao anatina tontolona mandrakizay anankiray a izay tsy voafeny isa fa voafeny kosa eo amin'ilay atao hoe lalàna ny fitiavana. Amen. Lalàna ny fitiavana izany hoe tena hoe tsy manapetra. Izany hoe rehefa manome zany tsika tsy voafetra ny valeur le izy fa tena hoe tika ianao Andriamanitra, tika ianao Jesosy a dia hanome anao fotsiny a. Amen. Andeha anatitra fisaorana ao anao amin'ity androany ity a noho ny zavatra rehetrarehetra izay nataonao teo amin'ny fiainako a, na nefa vitanao a na ny mbola ho ataonao. Amen. Alleluia. Andao tsika iroso amin'ny fanatitra ilay lasana bavy a amin'ity maraina ity.
Alléluia. Jesus Christine Tumpo. Amen. Amen. Issa, 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 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2. Ok. Il y a un autre micro, on va se servir de ça en attendant. Issa. Issa, Issa, Issa. Oh. Let's mandeka. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bon, c'est magnifique. Le Seigneur est bon. Tsara ny tompo a. Bonjour à tous. Miaraba antsika Et rehetra bonjour aussi à ceux qui nous suivent en ligne. ary miaraba andreo izay manaraka amin'ny fantana rehetra. Nous allons prier. Hiaraka hivavaka isika. Seigneur, quelle grâce et quel privilège tu nous donnes Jesosy io tena fahasoavana sy tombony lehibe de nomenao pouvoir nous anay réjouir de ta présence. ahafahanay misitraka ny fahasoavanao Parce que sur la terre déjà, Seigneur, satria ety ambony tany nous sahady pouvons tompo a, ressentir ta présence parmi nous. dia efa afaka mahatsapa ny fanatrehanao eto anivinay Oh, izahay. combien sera grande notre joie, Seigneur, Ary tena hoe lehibe tokoa ny fahasoavanay ao feno lorsque fahasoavanay a. nos yeux te verront tel que tu es. Rehefa hitanao manao anao izay Nous avons cette espérance, Seigneur, ary manana an'izay fanantenana une izany izay espérance vivante, fanantenana velona qu'un jour nous te verrons. hoe indray andro any Nous dia te hitanao connaîtrons izay encore plus davantage. ahafantatranao bebe kokoa Nous vivrons izay éternellement avec toi. hiaina mandrakizay miaraka Mais pour aminao ce moment, izay Seigneur, fa amin'izao fotoana pendant izao que nous atompo sommes encore sur la terre, raha mbola ety ambony tany nous pouvons nous izay réjouir dans l'esprit. dia afaka mifaly eo amin'ny fanahy Parce que izay ton esprit habite en nous. satria ny fanahinao dia mitoetra ao Et anatinay notre esprit est uni à ton esprit. ary ny fanahinay dia iray amin'ny fanahinao Et Seigneur, tu es là, ary eto ianao tompo présent parmi nous, manatrika anay pour nous parler, mba hiresaka pour nous aminay encourager, ampahery anay pour ouvrir les yeux de notre cœur, anokatra ny maso pour ny nous fonay ouvrir ton cœur. ary anokatra ny fonao Oui, aminay Seigneur, eny tompo enlève tout ce qui en nous esory zay ao aminay constitue un obstacle, Seigneur, zay manao sakana tompo pour ne pas te voir ni te comprendre, Seigneur. tsy ahitanay sy tsy atakaranay Nos anao mains veulent te toucher, Seigneur, te hikasika anao ny et tananay nos oreilles veulent t'entendre. ary ny sofinay dia te hahenao Notre anao esprit veut s'unir à toi, Seigneur, ny fananay dia te pour la hikavana gloire aminao de ton tompo nom. ny voninahitry ny Merci, anaranao Jésus. misaotra jesosy Alléluia. alléluia Amen. Ça marche toujours pas. Ok. Aujourd'hui, j'ai une toute petite question à poser. manana commencer. fanontaniana kely tiako apetraka hanomboantsika azy androany a Ce n'est pas un examen. tsy hoe fanadinana akory a C'est une question très simple. fa fanontaniana tsotra kely Qui croit que le Seigneur nous entend? iza ny mino a hoe maheno antsika ny tompo Lorsque nous lui parlons, qui croit que le Seigneur nous entend? rehefa miresaka aminy itsika iza ny mino hoe maheno antsika izy Très bien, toute l'Église. tsara zany ny fiangonana rehetra Et j'ai une autre question. dia manana fanontaniana hafa Mais ne répondez pas à la question. fa azavaliana ty fanontaniana ity a Répondez seulement dans votre cœur. valio any anatin'ny fonareo Tout le monde croit que Dieu nous entend, Dieu nous écoute lorsque nous parlons. ny olona rehetra dia mino a hoe maheno atsika sy mihaino atsika ny tompo rehefa miresaka aminy isika Mais la deuxième question est la suivante. fa ny fanontaniana manaraka dia izao Qui croit lorsque Dieu lui parle? Ne levez pas les mains. aza manangatanana iza mino a hoe rehefa miresaka aminy ny tompo a Lorsque Dieu nous parle, rehefa miresaka amintsika ny tompo qui croit à ce que Dieu dit? iza ny mino a zay lazainy jesosy zay lazain'andriamanitra À moi de m'examiner, izany mandinika ny tenako a à chacun d'entre nous de s'examiner ary ny tsirairay avy amintsika ny samy et andinika de ny se tenatsika demander,
Ary an-tany a, c'est vrai, lorsque Dieu parle, an-tany tena hoe rehefa miresaka ave Andriamanitra, est-ce que j'écoute? mihaino ave. Et est-ce que je crois à ce qu'il dit? Ary mino an'izay lazainy ve aho? Puisse le Seigneur nous toucher Ny tompo ane a hikasika atsika à faire grandir la foi en nous ary ampitombo a ilay finoana ao anatsika pour que nous puissions croire lorsqu'il parle. mba ahafahantsika mino a rehefa miteny izy. Nous allons voir l'histoire d'un jeune homme, d'un garçon Hijery a ny tantarana zatovolahy anankiray isika, qui s'appelle Samuel. Samuela ny anarany. Dans 1 Samuel, chapitre 3, Samuela voalohany toko fahatelo a, 1 Samuel, chapitre 3. Nous allons lire à partir du premier verset. Samuela voalohany toko fahatelo a dia vakitsika manomboka amin'ny andiny voalohany. N'oubliez pas la deuxième question. Azadino ilay fanontaniana faharoa a, Est-ce que je crois lorsque Dieu me parle? za ve mino a rehefa miresaka amiko ny Andriamanitra. Nous allons lire donc 1 Samuel, chapitre 3. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Jusqu'au verset 3. Ary Samuela zaza nanao fanompoam-pivavahana tamin'i Jehova teo anatrehany Elia, ary tamin'izany andro izany efa nahalana ny tenin'i Jehova, tsy nisy fahitana niseho loatra, ary tamin'izany andro izany raha nandry tao amin'ny fandriany Elia, efa paina ny masony ka tsy nahita izy, sady tsy mbola maty ny jiron'Andriamanitra, ary Samuela efa nandry tao amin'ny tempolin'i Jehova izay nisy ny fiaran'Andriamanitra. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé mon fils. Retourne te coucher. » Dia niantso any Samuela Jehova ary izy namaly hoe, inty aho, dia niazakazaka anakeo amin'ny Elia izy ka nanao hoe, inty aho, fa niantso ahy ianao, fa hoy Elia, tsy niantso aho, andeha mandry ihany, dia lasa nandry izy. Ary Jehova niantso azy indray hoe, ry Samuela, dia nifoha Samuela ka nankao amin'ny Elia ary nanao hoe, inty aho, fa niantso ahy ianao, fa hoy izy, tsy niantso aho anaka, andeha mandry ihany. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les trois autres fois, Samuel, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Andiny fafito a, ary Samuela tsy mbola nahalala ny Jehova sady tsy mbola nanehoana ny tenin'ny Jehova izy, ary Jehova niantso ny Samuela indray fanotelony, dia nifoha izy ka nankao amin'ny Elia ary nanao hoe, ity aho, fa niantso ahy ianao, dia fantatra Elia fa Jehova niantso ny zaza. Ary hoy Elia tamin'ny Samuela, andeha mandry ihany, ary raha tahiny miantso anao izy dia valio hoe, mitenena Jehova ho fa miaino ny mpanomponao. Dia lasa Samuela nandry tao amin'ny fandriany, ary avy Jehova dia nitsangana ka niantso
toy ny teo ihany hoe ry Samoela ô dia namaly Samoela hoe mitenena fa mihaino ny mpanomponao. Alors, donc, Samuel, c'était un jeune garçon qui était au service du Seigneur, ou plutôt au service d'Élie. Dia zazalahy anankiray izay nanompo tao amin'ny Élie. Élie, c'était un serviteur de Dieu Élie dia mpanompon'Andriamanitra en Israël. tao Israely. Alors, le jeune Samuel entendit une voix qui l'a appelé. Dia Samoela zaza naheno feo niantso azy. Et il a couru vers l'homme de Dieu. Dia niazakazaka nakany amin'le lehilahin'Andriamanitra izy. Mais à 3 reprises, l'homme de Dieu a dit que ce n'était pas lui qui l'avait appelé. Dia nefa le lehilahin'Andriamanitra ny teny hoe tsy izy no niantso azy. Samuel n'a pas dit « J'ai entendu une voix qui m'a appelé ». Samoela dia tsy nilaza hoe naheno feo niantso Mais il est allé voir Élie et il lui a dit « Tu m'as appelé ». Fa nandeha nakany amin'ny Élise dia niteny hoe niantso ahy ianao. Parce que la voix qu'il a entendue, Satria ny feo izay reny c'est une voix qui lui était familière. dia feo izay fantany. Il connaissait bien la voix d'Élie. Fantany ny feon'ny Élie. Il ne pouvait pas se tromper. Ary tsy ho disony amin'izany izy La voix qu'il a entendue, ny feo izay reny c'était la voix d'Élie. dia feon'ny Élie. Mais Élie lui dit Fa hoy Élie taminy « Non, c'est pas moi qui t'ai appelé ». hoe tsy izaho no niantso anao. Il y avait donc une confusion dans la tête d'Élie. Dia Non, zany hoe plutôt de Samuel. zany hoe nisy fifangarona zany tao an-tsain'i Samoela. Parce qu'il a entendu la voix d'Élie Satria naheno feon'ny Élie et il izy est allé voir Élie. dia nandeha nakany amin'ny Élie izy. Et Élie dit que c'était pas lui. Dia hoy Élie taminy hoe tsy izy no niantso azy. Mais à 3 reprises, Élie a nié. Intelo dia nanday Élie. Mais Élie a compris une chose. Fa natakatra zavatra anankiray Élie Une chose que Samuel ne pouvait pas comprendre. zavatra ray izay tsy takatra Samoela. Élie a compris que c'était la voix de Dieu. Élie dia natakatra hoe feo an'Andriamanitra le izy. Mais la question qui se pose est la suivante. Fa ny fanontaniana mipetraka manaraka dia Comment izao. se fait-il que Élie, non plutôt Samuel, comment se fait-il que Samuel avait confondu la voix d'Élie avec la voix du Seigneur? Dia hoe fanontaniana mipetraka dia hoe fa maninona no afangaron'ny Samoela ny feon'ny Élie sy ny feo an'Andriamanitra. Alors que Samuel connaissait très bien la voix d'Élie. Dia nefany Samoela mahafantatra tsara ny feon'ny Élie. Mais il y a eu une confusion. Fa nisy fifangarona Comment se teo fait-il aminy. que la voix du Seigneur ressemblait étonnamment bien à la voix d'Élie? Dia hoe fa maninona ny feon'ny Élie mitovy amin'ny feon'ny Tompo. Pourquoi? Fa maninona? Il doit bien y avoir une raison. Tena misy antony Ce jeune Élie, ary io oui, non, le jeune Samuel, merci. ary Samoela zaza Il deviendra plus tard un des grands prophètes d'Israël. ao aoriana dia ho tonga mpaminany lehibe any Israely. C'est-à-dire, il arrivera un moment où il entendra directement la voix de Dieu. Zany hoe ho avy ny fotoana aheno mivantana izy Il, ny feon'Andriamanitra il reconnaîtra sans équivoque la voix du Seigneur, ary ahafantatra mazava izy ny feon'ny Tompo parce qu'en tant que prophète, satria il mampaminany aura un contact direct avec Dieu. dia hanana fifandraisana mivantana amin'Andriamanitra Il izy recevra des révélations directes de Dieu pour le peuple de Dieu. ary indray fanambarana mivantana izy avy amin'Andriamanitra ho amin'ny vahoakan'Andriamanitra. Mais au début, Fa tany am-boalohany il n'était pas capable de discerner la voix de Dieu. dia izy tsy nahay nanavaka ny feo an'Andriamanitra. Il avait besoin d'une autre personne pour lui dire que cette voix que tu as entendue, c'est la voix de Dieu. Nila olona hafa izy nilaza taminy hoe feo renao io dia feo an'Andriamanitra. Mais il n'avait pas besoin de n'importe qui.
fa tsy zao olona rehetra zao kory no nilaza tamin'ny an'izany a. Mais il avait besoin d'un serviteur de Dieu Fa nila mpanompon'Andriamanitra qui izy avait l'oreille exercée, c'est-à-dire qui connaissait comment Dieu parle. zay efa zatra sy mahafantatra hoe ohatry ny ahoana Andriamanitra rehefa miteny. Il fallait donc quelqu'un comme Élie Zany hoe nila olona tahaka ny Elia qui connaissait Dieu, zay mahafantatra qui an'Andriamanitra, servait Dieu, zay manompo an'Andriamanitra, qui savait comment Dieu parle. mahafantatra hoe ohatry ny ahoana Andriamanitra rehefa Donc miteny. il avait besoin d'Élie pour lui dire, pour lui indiquer que c'était la voix de Dieu, la voix qu'il avait entendue. Dia nila ny Elia izy niteny taminy tsy nanoro azy hoe feo an'Andriamanitra le feo reny. Il n'avait pas encore de discernement, Mbola tsy nanana fanavana izy a, mais il avait besoin de l'aide d'une autre personne, pour être précis, d'un homme de Dieu, pour savoir que c'était Dieu qui était en train de lui parler. fa nila fanampian'ny mpanompon'Andriamanitra izy a, ahafantarany hoe Andriamanitra no niteny taminy. Amen. Amen. C'est très important pour nous, les enfants de Dieu, Ary tena zava-dehibe ho antsika parce que zanak'Andriamanitra nous sommes les enfants et les brebis du Seigneur. satria tsika dia zanaka sy ondro ny tompo. Et en tant que tel, nous avons besoin aussi d'entendre la voix de Dieu. Dia noho izany a dia mila maheno ny feo an'Andriamanitra Mais koa zany comment tsika. entendre la voix de Dieu? Fa ohatry ny ahoana nefa tsika maheno a ny feo an'Andriamanitra. J'ai vu et j'ai connu beaucoup de cas, Za nahita sy nafantatra tranga be dia be a, des gens qui ont pris des décisions très importantes, nandray fanapahan-kevitra tena lehibe, fanapahan-kevitra lehibe dans leur vie, teo amin'ny fiainany a, en disant qu'ils avaient la conviction que Dieu leur avait parlé. dia milaza izy ireo hoe manana fandresendahatra hoe Andriamanitra niteny tamin'izy ireo Qu'ils avaient reçu la voix du Seigneur. hoe nandray a naheno ny feo an'Andriamanitra Et izy ils ont ireo pris des décisions. dia nandray Mais fanapahan-kevitra. quelques années plus tard, Dia nefa taona maromaro aty aoriana ils ont eu des situations dia nisy a toa hoe zavatra nitranga et des situations qui font que ils n'ont pas abouti à leur projet. rehefa tsy ny toe zavatra nitranga dia izao a hoe tsy tateraka ny fikasan'izy ireo. Et qu'est-ce qu'ils ont dit par la suite? Dia inona zavatra nolazain'izy Ah ireo tao non, je m'étais aorian'izay a. trompé, c'était pas le plan de Dieu, c'était pas la volonté du Seigneur. Dia miteny izy ireo diso aho fa tena tsy izay ny sitrapon'Andriamanitra, tsy izay ny trafotr'Andriamanitra. Et malheureusement, parfois, on peut prendre de grandes décisions, Dia mampalahelo indraindray tsika mandray fanapahan-kevitra tena lehibe a, des décisions auxquelles on ne peut pas reculer, fanapahan-kevitra izay tsy ahafahantsika mihemitra intsony a, parce qu'on pense avoir entendu la voix de Dieu. satria mieritreritra isika hoe naheno a ny feo an'Andriamanitra. Élie, Samuel, même si Dieu l'avait appelé, Samuela eny fa na dia niantso azy ary Andriamanitra, mais il avait besoin d'un homme de Dieu dia nila lehilahy an'Andriamanitra pour izy lui donner une assurance que la voix qu'il avait entendue était réellement la voix de Dieu. nila lehilahy an'Andriamanitra izy mpahazo antoka azy hoe le feo izay reny a dia tena feo an'Andriamanitra marina. Amen. Amen. Est-il étonnant que la voix de Dieu ressemblait à celle d'Élie? Mahagaga ve izany hoe ny feo an'Andriamanitra dia nitovy ato amin'ny feo an'i Elia? Je reformule ma question. Avadiko ny fanontaniana. Comment se fait-il que la voix de Dieu ressemblait à celle d'Élie? Pourquoi? Hoe fa maninona izany ny feo an'Andriamanitra no nitovy tamin'ny feo an'i Elia? Il y a une chose dont nous avons besoin de comprendre. Misy zavatra iray tokony ho takantsika L'homme de Dieu, hoe ny lehilahy c'est an'Andriamanitra le porte-parole de Dieu. dia mpitondra tenin'Andriamanitra. L'homme de Dieu, Lehilahy an'Andriamanitra c'est la bouche de Dieu. dia vavan'Andriamanitra. L'homme de Dieu Lehilahy an'Andriamanitra est celui qui parle de la part de Dieu. dia izy no miteny avy amin'ny alalan'Andriamanitra. Il connaît le cœur de Dieu. Izy mahafantatra ny fon'Andriamanitra Il ne peut pas dire ce qu'il veut dire, ary izy tsy afaka miteny izay tia ny teneniny ni ce qu'il pense, na izay eritreretiny ni ce qu'il croit. na izay inony, Mais il doit dire ce que Dieu veut qu'il dise à son peuple.
fa izy dia tokony milaza zay tian'Andriamanitra lazaina amin'ny vahoakany. Parce que l'homme de Dieu est la bouche de Dieu. Satria ny lehilahin'Andriamanitra ny Parce vavan'Andriamanitra. que l'homme de Dieu est le porte-parole de Dieu. Dia satria ny lehilahin'Andriamanitra no mpitondra tenin'Andriamanitra. Donc ce n'est pas étonnant Dia zany hoe tsy mahagaga que Samuel, en entendant une voix, l'appelait. hoe rehefa naheno feo nyantso azy Il Samuela entend la voix du porte-parole de Dieu. dia ny feo an'ilay mpitondra tenin'Andriamanitra no eniny. Une voix qui lui était familière. Feo izay fantany. Une voix qu'il connaît. Feo izay fantany. Pas une voix étrangère. Tsy feo hafa na feo tsy fantany. Voici ce que le Seigneur a dit dans l'évangile de Jean. Ary zao lazain'ny tompo ao amin'ny filazantsarany Jaona. Jean chapitre 10. Jaona toko 10. Et le verset 14. Teny Andininy fa 14. Jean chapitre 10, verset 14. Jaona toko 10 any Andininy fa 14. Je connais mes brebis. Elles me connaissent. 14, oui. Jean 10, 14. Izao no mpiandry tsara ary fantatro ny ahy. Je connais mes brebis, elles me connaissent. Ary fantatro ny ahy sady fantany aho. On va lire le verset 27 aussi. Dia ovakitsika ihany koa any 17. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Ny ondriko mihaino ny feoko ary izaho mahalala azy ary izy manaraka ahy. Je connais mes brebis, a dit le Seigneur. Fantatro ny ondriko ny tompo, izaho mahafantatra ny ondriko. Elles me connaissent. Ary izy mahafantatra ahy. C'est pas étonnant que la voix du Seigneur ne soit pas étrangère pour Samuel. Ary tsy mahagaga raha hoe tsy feo hafa ny fiheveran'ny Samuela ny feo Parce que an'Andriamanitra. Samuel était consacré au Seigneur. Satria Samuela dia efa voatokana ho an'ny tompo. C'est pour cela que lorsqu'il a entendu une voix, la voix du bon berger, Ary zay no nahatonga hoe rehefa naheno feo izy ilay feo an'ilay mpiandry il tsara n'est pas allé vers Élie pour dire j'ai entendu une voix. dia tsy nakany amin'ny Eli izy nilaza hoe naheno feo a. Parce qu'il n'a pas entendu une voix étrangère. Satria tsy feo hafa ny feo reny. Il a entendu une voix qu'il connaissait. Naheno feo a izay fantany izy. Je connais mes brebis, le Seigneur a dit. Fantatro ny ondriko Et elles me connaissent. ary izy dia mahafantatra ahy. Mes brebis entendent ma voix. Ary ny ondriko mahalala ny feoko Elles me suivent. dia manaraka ahy. Entendre, ça veut dire quoi? Ary ina dikan'izany hoe mihaino. Quand le Seigneur dit mes brebis entendent ma voix, Rehefa milaza ny tompo hoe ny ondriko mihaino ny feoko, ça veut dire que mes brebis m'obéissent. ny dikan'izany dia hoe ny ondriko a dia mankatoa ahy. Entendre, ça veut dire obéir. Mihaino a dia midika hoe Ils reconnaissent mankatoa. la voix du Seigneur, Mahafantatra ny feon'ny tompo izy ils a. reconnaissent la voix de leur berger Fantany ny feo ampiandry azy et ils obéissent. dia mankatoa izy. Amen. Amen. Même s'il fait sombre, Na dia maizina ary a, lorsque le berger appelle ses brebis, fa rehefa miantso a ny ondriny a ilay mpiandro-ondry, les brebis reconnaissent que c'est la voix de mon maître. dia mahafantatra ireo ondry hoe izay ny feo an'ny tompony. Quand tout est trouble, Raha mikorotana ny zavatra rehetra, quand il y a énormément de problèmes qu'on ne sait pas à quel sein se vouer, comme on dit, rehefa misy olana be dia be a ka Et tsy y a pas fantatra d'issue. izay lalana le a,
lorsque le Seigneur parle rehefa miteny ny tompo a à ses brebis, rehefa miteny amin'ny ondriny a au milieu de tout le vacarme, ary eo anivon'izany korontana rehetra izany a au milieu de toute l'obscurité, eo anivon'izany famaizinana rehetra izany, les brebis du Seigneur entendent toujours la voix douce de leur berger. dia ny ondro ny tompo a dia maheno an'ilay feo malefaka feo an'ny tompony, feo an'ny mpiandry azy. Lorsque la mer était agitée, rehefa lorsque la mer était agitée rehefa nikorotana ny ranomasina et que les disciples étaient perturbés, dia natahotra ny mpianatra. Pierre a vu une silhouette qui s'avançait sur l'eau. dia nahita aloka nandeha teny ambony rano a Petera. Et ils ont crié. Dia nikikika ry zareo. Ils ont dit que c'était un fantôme. Dia hozy izy ireo hoe matotoy io. Ils ne reconnaissaient pas le Seigneur Tsy fantatra izy ireo ny tompo parce a qu'il faisait sombre. satria maizina ny Mais ils ont andro. entendu une voix. Fa naheno feo izy Une ireo. voix qui leur a dit de ne pas avoir peur. Feo izay laza tamin'izy ireo hoe aza matahotra. Même s'ils ne voyaient pas que c'était vraiment le Seigneur, Eny fa na dia tsy hitan'izy ireo ary hoe tena ny tompo marina io a. tout était noir. Satria maizina Mais ny ils zavatra avaient rehetra. reconnu la voix de leur maître. Fa nafantatra ny feo an'ny tompony izy ireo. Ils ont entendu la voix de leur maître. Naheno a ny feo an'ny tompony izy Et ils ont ireo. reconnu cette voix. Dia nafantatra an'izany feo zany Et izy. quand cette voix, quand Pierre a essayé de négocier avec le Seigneur, il a douté. Ary rehefa niezaka ny fanaraka tamin'ny tompo a Petera satria izy ny Il a salasala. dit au Seigneur, bon, si c'est vraiment toi, fais que je marche sur l'eau. Dia hozy izy hoe raha tena hainao marina io dia ataovy mandeha ny ambony rano koa ary a. Et le Seigneur a dit, ok, viens. Dia hozy izy ny tompo hoe ie avy ary. Mais au fond, Pierre savait vraiment que c'était la voix de son maître. Fa ny tany anatiny tany a Petera dia tena nafantatra hoe feo an'ny tompony izany. Parce que s'il n'était pas convaincu que c'était la voix du maître, Satria raha tsy resy lahatra izy hoe feo an'ny tompony izany a il n'aurait pas quitté la barque. dia tsy niala tao anaty lakana izy. Parce qu'il savait que s'il quittait la barque, Satria fantany hoe raha hiala ao anatin'io lakana il io allait izy a s'enfoncer. dia hilentika izy. Mais il savait Fa fantany que c'était la voix de son maître. hoe izay feo an'ny tompony. Et c'est ça le Seigneur, ce que la parole de Dieu nous dit. Ary izay any lazay ny tenin'ny tompo amintsika Les ny brebis tenin'Andriamanitra amintsika connaissent la voix de leur berger. hoe ny ondry a dia mahalala ny feo ampiandry Même azy si on ne comprend rien. na dia tsy ninina takantsika ary. Les brebis du Seigneur, Ny ondry ny tompo ils a reconnaissent que cette parole, dia mahafantatra izy ireo hoe ty teny ce ty a n'est pas la parole d'un homme, dia tsy tenin'olona ty tsy c'est la tenin'olombelona parole du Seigneur. fa tenin'ny tompo. La parole du Seigneur peut me confronter. Ny tenin'ny tompo a dia mety hanotsikotsina Mais une chose est sûre, fa ny zavatra azo antoka à partir du moment où je suis une brebis du Seigneur, hoe manomboka amin'ny fotoana tonga ondry quand ny le tompo a Seigneur me parle, hoe rehefa miresaka amiko ny tompo je sais que ça c'est la volonté de Dieu. dia fantatra hoe izay Mais j'ai sitrapon'Andriamanitra. le choix Fa manana safidy a entre obéir ou ne pas obéir. hoe ankatoa sa tsy ankatoa. Mais le Seigneur a dit, Fa zao ny lazain'ny tompo mes brebis entendent ma voix. ny ondriko a mihaino ny feoko. C'est-à-dire, mes brebis obéissent à ma voix. Ny dikan'izany hoe ny ondriko a dia mankatoa ny Le verset feoko. 27 que nous venons de lire tout à l'heure, Ilay andiny fafito amby roapolo izay il dit, mes vakitsika teo brebis a entendent ma voix, zao lazainy hoe ny ondriko mihaino ny je feoko les connais ary izao et ils mahalala me azy suivent. ary izy manaraka ahy. Nous savons comment suivre Jésus. Fantatsika hoe ohatrany ahoana ny fanarahana C'est-à-dire, Jesosy. lorsque mes brebis entendent ma voix, Ny dikan'izany hoe rehefa maheno ny feoko ny même ondriko si a elles sont confrontées, eny fa na dia voahontsokontsina ary izy elles ireo a acceptent de renoncer à eux-mêmes, dia manaiky izy ireo any à an-danitenany se a charger de leur croix hitondra ny azy pour me fijaliana suivre. mba hanaraka ahy.
Amen. Amen. Parce qu'on peut entendre la voix du Seigneur. Satria tsika mieritreritra hoe maheno feo an'ny tompo a. On peut entendre la voix du Seigneur Afaka maheno feo an'ny tompo isika et faire des négociations ou des compromis. dia manao fifanarana na mitady marimaritra iraisana. On peut essayer de négocier. Miezaka tsika manao marimaritra iraisana. Ça nous arrive à tous. Ary mety tonga amintsika rehetra izay miezaka Je ne tsika sais pas si miady vous farotra. êtes vraiment parfait, mais moi, il m'arrive de négocier avec le Seigneur. Tsy haiko hoe nareo ve tanteraka fa za misy fotoana tena hoe miady farotra amin'ny tompo a. Ça nous arrive. Misy fotoana mahazo antsika izay. Et c'est arrivé à deux garçons, on va lire justement un passage, deux garçons dans la Bible, dans l'évangile de Matthieu. Amin'ny filazantsara ny Matthieu a misy an'izay tranga izay a. Matthieu chapitre 21. Ny zazalahy anankiroa izay niezaka niady farotra tamin'ny tompo a. Matthieu 1:20. Alors, Matthieu chapitre 21. On va lire, oui, à partir du verset 28. Que vous ensemble, un homme avait deux fils, et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, « Le premier. » Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, en vérité. » Bon, on s'arrête là. Matthieu 1:20. Fa ahoana kosa no hevitrareo, nisy lehilahy nanana zanaka rolahy dia nakeo amin'ny lamatoa izy ka nanao hoe, anaka, andeha miasany amin'ny tanimboaloboka anio. Fa namaly izy ka nanao hoe, tsy andeha aho. Nefa no ny afaka izany dia nanenina izy ka nandeha ihany. Dia nakeo amin'ny faralahy izy ka niteny toy izany koa, ary izy namaly ka nanao hoe, andeha aho tompoko. Kanefa kanjo tsy nandeha izy. Ka iza moa amin'izy mirahalahy no nanao ny sitrapony rainy hoy izy ny lamatoa. Alors, le fils, le premier, Izany hoe ny lamatoa a, il voulait faire des compromis. te hanao marimaritra iraisana izy. Il a dit à son père, Ary niteny tamin'ny rainy non, izy, c'est difficile, mon père. hoe sarotra C'est dada, difficile, Seigneur. sarotra tompo, Non, je ne peux pas faire. tsy vitako Ce que izany. tu me demandes là, c'est vraiment très compliqué. Ary le zavatra angatanao aminahy tena sarotra loatra. Mais il prit le temps de réfléchir. Fa naka fotoana izy a nieritreretana an'ilay izy. Il a grandi, Dia nitombo izy a, il a mûri, nimatotra izy il a a, pris conscience dia tonga saina izy. et il s'est dit non, je dois m'aligner. Dia ozy izy hoe tokony mifanaraka. Je dois faire la volonté de mon père. Te hanao ny sitrapony raiko a. Et il est allé à la vigne pour travailler. Dia nandeha nakany amin'ilay tamboaloboka izy a dia niasa tany. Mais son frère, Fa le rahalahiny a, il a dit à son père, oui, je vais aller à la vigne, je vais travailler. hoy izy tamin'ny rainy hoe andeha ho any amin'ny tamboaloboka hiasa any a. En apparence, il avait un signe d'obéissance, Tamin'ny endrika ivelana dia ohatrany hoe nanana endrika fankatoavana izy. mais dans la réalité, il n'a pas obéi Fa ny tena izy a dia tsy nankatoa izy. parce qu'il n'est pas allé travailler. Satria tsy nandeha niasa Et izy. le Seigneur a demandé aux disciples, lequel de deux a fait la volonté de Dieu, Dia de son père? nanontany amin'ny mpianatra ny tompo hoe iza tamin'izy ireo a nanao ny sitrapony rainy. Est-ce celui qui a dit qu'il ne va pas alors que plus tard il est allé? Ilay nilaza aveo hoe tsy handeha fa rehefa aveo izy nandeha ihany. Ou bien celui qui a dit qu'il va y aller, mais pourtant il n'est pas allé? Sa ilay nilaza hoe handeha izy a nefa tsy nandeha. Celui qui a écouté la voix de son père, Ilay izay nihaino feo any rainy a, c'est celui qui a fait ce que son père lui a demandé. dia izay a nanao a izay nangatany rainy taminy. Même s'il avait dit au départ qu'il n'allait pas obéir,
eny fa na tamin'ny voalohany ary izy nilaza hoe tsy hankatoa Mais au final, il a obéi. nefa tamin'ny farany dia nankatoa ihany izy. Amen. Amen. Donc il peut nous arriver de négocier avec le Seigneur. Dia zany hoe misy fotoantsika manao fifanarana amin'ny tompo na hoe miady varotra amin'ny C'est tompo normal. ary normal Mais zany quand nous mûrissons, quand nous grandissons, fa rehefa matotra isika sy mitombo nous apprenons à nous soumettre. dia mianatra manaiky isika. Nous apprenons à laisser nos intérêts et nos avantages de côté. Dia mianatra isika mamela ny tombontsoa antsika. Nous acceptons de renoncer à nous-mêmes, à nos plans, Mianatra manaiky isika ny andahan'ny sitrapon'ny plantsika. nous acceptons de mettre de l'ordre dans notre vie Manaiky isika ny anisy lamina eo amin'ny fiainantsika et d'aligner notre volonté à la volonté de Dieu. ary ampifanaraka ny sitrapontsika amin'ny sitrapon'Andriamanitra. L'obéissance Ary ny fankatoavana est un des signes de croissance dia et de maturité. izy famantarana ny amin'ny fitombona sy ny fahamatorana. Nous avons des oreilles pour entendre. Isika dia manana sofina hienoana Qui est-ce que nous écoutons? fa iza no henoantsika. C'est la question que j'avais posée au départ. Ary izay ilay fanontaniana napetrako tamin'ny voalohany. Parce que nous avons dit que nous croyons que Dieu nous écoute. Satria tsika nilaza hoe mihintsika hoe Andriamanitra dia mihaino Et la atsika. deuxième question était de savoir si est-ce que nous écoutons Dieu. Dia ilay fanontaniana faharoa dia hoe fa isika ve mihaino an'Andriamanitra. Si nous n'écoutons pas Dieu, Raha tsy mihaino an'Andriamanitra qui isika est-ce que nous écoutons? dia iza no henoantsika. Parce que nous allons écouter certainement notre maître. Satria tsy maintsy hoe izay tompontsika no henoantsika. Quel est notre maître? Ary iza ny tompontsika. Qui est notre maître? Iza ny tompontsika, inona ny Parce que tompontsika. celui que nous écoutons, Satria izay henoantsika c'est celui qui dirige notre vie. dia izay no mitarika ny fiainantsika. Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Ary tsy ireo izay rehetra manao hoe tompoko. Parce que au sein du peuple d'Israël, Satria teo anivon'ny vahoakan'i le Israely Seigneur avait dit que ce peuple m'honore des lèvres. ny tompo laza tamin'izy ireo hoe ity vahoaka ity dia manaja amin'ny olona Mais son cœur est éloigné de moi. fa ny fony dia lavitra ahy. Dans les évangiles, le Seigneur aussi, il a dit, Ary eo amin'ny filazantsara ihany koa dia miteny ny pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, hoe fa maninona ireo no manao amiko hoe tompoko alors que vous ne faites pas ma volonté? nefa ianareo tsy manao ny Vous sitrapoko, ne m'obéissez pas. tsy mankatoa ahy ianareo. Donc c'est très important pour moi et pour vous. Izany hoe tena zava-dehibe ho ahy sy ho anareo C'est très important pour chacun d'entre nous hoe zava-dehibe ho an'ny tsirairay avy amintsika de savoir nous aligner au plan et à la volonté du Seigneur. ny ahafahantsika mahafantatra mifanaraka amin'ny sitrapontsika amin'ny sitrapon'ny tompo, D'écouter le Seigneur. mihaino ny tompo. Quand le Seigneur nous parle, Rehefa miresaka amintsika ny tompo nous avons besoin de nous aligner dia mila manaraka an'izay isika, à la voix, au plan et au cœur du Seigneur. manaraka ilay feo ilay drafitra ny tenan'ny tompo. Vous savez, le Seigneur, il nous a mis ensemble au sein d'une église, Hitanareo ny tompo nametraka antsika miaraka eo anivon'ny fiangonana, une église dont il est l'auteur. fiangonana izay izy ny mpanao azy. Nous sommes ses brebis, Isika ondriny il est le bon berger. ary izy ilay mpiandry tsara. C'est-à-dire, c'est lui que nous devons écouter. Izany hoe ny dikan'izany hoe izy ny tokony ho Mais henoantsika. comment l'écouter? Fa ahoana fomba henoantsika Pour azy éviter justement la confusion dont j'ai parlé au départ. mba hahatonga tsy isian'ilay fisalasalana araka lazaiko tany amin'ny voalohany, Pour ilay ne pas fifangaroana, tomber dans le piège mba hahatonga antsika tsy ho lavo de anaty ceux qui fandrika. disent « Ah, Dieu m'a dit » alors que Dieu n'a pas dit. Ilay fandrika hoe ilaza hoe Andriamanitra ny teny tamiko nefa tsy Andriamanitra no niteny. Comment éviter ce piège-là, ce problème-là? Ahoana ny ahafahantsika miala izany olana izany?
La solution est simple. dia tsotra ny vahaolana Pour comprendre ou pour discerner la voix du Seigneur. mba hatakarana sy hanavahana ny feon'ny tompo. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 1, baiboly miresaka amintsika amin'ny Hébreo toko voalohany a et le verset 1 et 2, dia ny andiny voalohany sy faharoa. après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses par lui, de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Hébreu toko voalohany andiny voalohany a rehefa nampitenenin'Andriamanitra tamin'ny razana fahiny ny mpaminany tamin'ny andro samihafa sy ny fanao samihafa dia amin'izao andro faran'izao kosa no nampitenenany tamintsika ny zanany izay voatendriny ho mpandova ny zavatra rehetra izy no nahariany izao tontolo izao. Alors, dans l'ancienne alliance, Izany hoe tany amin'ny fanekena taloha Dieu, pour parler, rehefa hiteny Andriamanitra il parlait aux enfants d'Israël à travers les prophètes. miresaka amin'ny zanak'Israely izy amin'ny alalan'ireo mpaminany, Il envoyait des prophètes. mandefa mpaminany izy. Mais dans la nouvelle alliance, Fa aty amin'ny fanekena vaovao a Dieu parle. Andriamanitra dia miteny a Il parle par son Fils. dia miteny amin'ny alalan'ny zanany. Son Fils était sur la terre Ny zanany a dia tetỳ ambonin'ny tany et il est venu apporter la lumière qui venait de Dieu, qui est avec Dieu. dia tonga izy a mitondra le fahazavana avy Il amin'Andriamanitra est venu nous annoncer la volonté de Dieu, le plan de Dieu. ary tonga izy a nanambara tamintsika ny dravitr'Andriamanitra ny Donc c'est sitrapon'Andriamanitra le Fils que nous devons écouter. dia izany hoe ny zanaka no tokony ho hainonsika. On ne doit pas écouter les prophètes. Tsy mihaino a ny mpaminany intsony isika. Dieu ne nous envoie pas des prophètes. Andriamanitra tsy nandefa mpaminany ho Il nous a atsika envoyé son Fils. fa nandefa ny zanany izy. Et nous avons besoin d'écouter le Fils. Dia isika dia mila mihaino a an'le Parce que le zanaka Père nous parle par le Fils. satria ny ray a dia miteny amin'ny alalan'ny zanany. Mais ce Fils, Fa io zaza io a zanany io a il a été crucifié. io zanaka io a dia nombohany Il est mort, maty ressuscité. nitsangana Mais il tamin'ny n'est maty pas resté sur terre avec nous, fa tsy physiquement. nijanona tetỳ ambonin'ny tany izy a niaraka tamintsika Mais il amin'ny est retourné ara-batana au ciel. fa niakatra any an-danitra Mais izy. avant de retourner au ciel, Fa talohany izy niakatra ao any qu'est-ce qu'il an-danitra a fait? dia inona no nataony? Il a établi des hommes. Nametraka olona izy, Il a établi des apôtres nametraka apôstôly pour izy prendre soin de l'Église. mba hikarakara ny fiangonana. Ça veut dire quoi? Inona ny dikan'izany? Ça veut dire que je m'en vais au ciel, Dikan'izany hoe za dia ho any an-danitra je serai toujours avec vous fa hiaraka aminareo foana dans l'esprit, ao amin'ny fanahy mais physiquement, fa ara-nofo a je vous laisse une équipe. dia ame ekipa Je anareo vous laisse les apôtres. apetrako aminareo ny apôstôly. Écoutez-les, Eno izy ireo parce que je les ai oints. satria izany nanositra an'izy ireo. Amen. Amen. C'est pour cela, dans Actes chapitre 2, Ary izay mahatonga hoe amin'ny asan'ny apôstôly a toko faharoa le verset 42, andininy faharoa amby efapolo a on nous dit, ils persévéraient, c'est-à-dire les chrétiens, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. ary izy ireo naharitra izy ireo a dia le kristianina zany a ary izy ireo naharitra tamin'ny fampianaran'ny apôstôly sy ny fiombonana sy ny famakinany mofo ary ny fivavahana. Donc l'Église persévérait dans l'enseignement des apôtres. Izany hoe ny fiangonana dia naharitra tao amin'ny fampianaran'ny Il y a un apôstôly fondement que le Seigneur a posé dans son Église ary nisy fanondrenana zay napetraka Andriamanitra teo amin'ny fiangonana par le moyen des apôtres.
tamin'ny alalan'ireo apôstôly. Donc il n'y a pas un autre fondement, Dia izany hoe tsy misy fanorenana si hafa ce n'est que le fondement posé par le Seigneur par l'intermédiaire des apôtres. raha tsy ny fanorenana izay napetraky ny tompo tamin'ny alalan'ireo apôstôly. Donc il ne doit pas y avoir un autre enseignement ni une autre doctrine. Izany hoe tsy tokony misy fampianarana hafa na fotom-pampianarana Il ne hafa, doit pas y avoir d'autres paroles tsy misy teny hafa que ce que le Seigneur a donné aux apôtres. raha tsy ny teny izay nomen'ny tompo amin'ny C'est apôstôly. pour cela que les chrétiens ont persévéré dans ces enseignements. Ary izay nahatonga ny kristianina naharitra tao anatin'ireny fampianarana Ils ireny. ont persévéré dans la saine doctrine. Naharitra tao amin'ny fampianarana tsy misy kleny Le izy Seigneur ireo. n'a pas confié l'Église à des anciens. Ny tompo dia tsy nametraka ny fiangonana teo an-tanan'ny Il n'a pas olona, confié l'Église à des pasteurs. ary izy tsy nametraka ny fiangonana tamina pasteur, Il a confié l'Église à des apôtres. fa izy dia nametraka ny fiangonana tamin'ny C'est pour apôstôly. cela que c'était les apôtres qui enseignaient. Ary izay nahatonga hoe ireo apôstôly no nampianatra. C'est pour cela que la Bible nous dit que l'Église persévérait dans l'enseignement des apôtres. Ary izay mahatonga ny baiboly miteny amintsika hoe ny fiangonana dia naharitra tamin'ny Il fampianarana n'y a pas apôstôly, d'autre enseignement ary tsy misy fampianarana à hafa part l'enseignement des apôtres. raha tsy ny fampianaran'ny apôstôly. Mais comment est-ce que ces apôtres ont reçu ces enseignements? Fa ohatrany ahoana ny nandraisan'ireo apôstôly ireo zany fampianarana izany? Je ne sais pas si vous pouvez m'aider. Je pense que c'est dans Psaume Tsy haiko na afaka manampy akely anareo a. où on parle de l'onction d'Aaron, l'huile qui est versée sur Aaron et qui a coulé sur sa barbe. Ilay miresaka ny ositra teo amin'ny Arona. Oui, Psaume 133. 133. Psaume 133. Salamo a fahatelo amby telopolo amby zato a. Oh, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée. Bon, on s'arrête là. Salamo a fahatelo amby telopolo amby zato andiny voalohany sy faharoa. Endre tsara sady mahafinaritra ranom-piralany miara-monina, tahaka ny diloilo tsara amin'ny loha izay mitsororoka amin'ny somotra, dia ny somotra Arona izay mitsororoka amin'ny moron-tongotra akanjony. Qui est Aaron? Iza i Arona. Aaron, c'était un souverain sacrificateur de l'ancienne alliance. I Arona dia mpisorona lehibe tany amin'ny fanekena taloha. Et la Bible nous dit Ary ny baiboly dia milaza que amintsika lorsqu'il recevait l'huile d'onction sur sa tête, hoe rehefa nandray ny diloilo ilay ositra teo amin'ny lohany izy a, cette huile descendait sur sa barbe dia nitsororoka teo amin'ny somotrany a, et après sur le bord de ses vêtements. ary tonga tany amin'ny moron-tongotra akanjony. Ça veut dire quoi? Inona ny dikan'izany? Je disais que Aaron était un souverain sacrificateur de l'ancienne alliance. Araka ny lazaiko teo a hoe Arona dia mpisorona tany amin'ny tsy mpisorona be tany amin'ny fanekena taloha, Ce n'est plus notre souverain sacrificateur. fa tsy mpisorona be antsika intsony izy a, Nous qui sommes dans la nouvelle alliance. isika izay aty amin'ny fanekena Notre vaovao. souverain sacrificateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Fa ny mpisorona lehibe antsika dia Jesosy Kristy. Lui qui est entré dans un tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme. Izy izay niditra tao amin'ny tabernakely izay tsy nataony Et il tanan'olombelona, n'a pas amené du sang de bouc ou de bélier, ary izy dia tsy nitondra rahana ondry amanosy a, mais il est entré avec son propre sang. fa izy niditra tao tamin'ny Il alalan'ny est rano, notre souverain sacrificateur. ary izy no mpisorona lehibe atsika. Il est aussi la tête de l'Église. Ary izy ihany koa no lohan'ny fiangonana. Lorsque Jésus est venu sur la terre, Rehefa tonga dia ty ambony tany Jesosy on a, l'a appelé Jésus. dia natsoina hoe Jesosy izy. Ça veut, la signification du nom Jésus, ça veut dire celui qui sauve. Ary ny dikan'izay anarana hoe Jesosy izay a dia hoe ilay mpamonjy. Il est venu pour nous sauver. Tonga izy hamonjy atsika, Mais quand il est mort,
fa rehefa maty Il est izy ressuscité. dia nitsangana Il est tamaty monté au ciel. dia niakatra nakany Qu'est-ce qui s'est an-danitra passé? dia ina ny zavatra Il a ntrano été oint. dia nosorana izy À partir de là, ary nanomboka tamin'izay quand il a été glorifié, rehefa nomena voninahitra on izy l'appelle le Christ. dia natsoina hoe kristy Christ, ça veut dire celui qui est oint. dia nidikany hoe kristy dia ilay nosorana Alors la tête, elle est ointe. dia rehefa voahositra le loha Et l'huile que la tête a reçue, dia ny menaka ny diloilo izay ça voaran'le descend loha sur la barbe. dia midina eo amin'ny somotra L'onction qui est sur Jésus ary le ositra izay teo amin'ny jesosy descend sur les apôtres dia midina eo amin'ny et se apôstoly répand sur le corps. dia midina makany amin'ny tena rehetra Qui est miparitaka amin'ny l'Église. tena rehetra izay ny fiangonana C'est-à-dire ny dikan'izany que Dieu a oint les apôtres. hoe Andriamanitra dia nanositra ny Il apôstoly y a donc une onction apostolique dia zany hoe misy ositra apôstolika qui vient directement de la tête, qui vient directement du Seigneur. zay voarain'izy ireo mivantana avy any amin'ny tompo avy any amin'ny lohany Et cette onction qui vient de la tête, qui est venue vers les apôtres, ary ositra io zay avy any amin'ny lohany ka et les tonga ao amin'ny apôtres le apôstoly répandent dans tout le corps. dia ny apôstoly no manaparitaka an'izany amin'ny tena C'est-à-dire rehetra nous recevons de l'onction apostolique. dia zany hoe isika zany dia mandray avy amin'ny ositra C'est apôstolika pour cela que ce sont les apôtres qui sont habilités d'enseigner la saine doctrine à l'Église du Seigneur. ary izay na tonga hoe ny apôstoly no nanana an'izay fahafahan'izay ampianatra fampianarana tsy misy kilema ao amin'ny C'est ça le fiangonana fondement de l'Église. ary izay any fanorena La amin'ny fiangonana saine doctrine ny fampianarana tsy misy kilema que le Seigneur a donnée aux apôtres. izay nomeny tompo any Et on apôstoly ne peut pas poser un autre fondement. ary tsy afaka mametraka fanorenana On ne hafa peut pas apporter d'autres enseignements. tsy afaka mitondra fampianarana La hafa délivrance, les bénédictions, des je ne sais pas quoi. ny vavaka la guérison. fanafana ny fitahiana ny tsy haiko a ny fanasitranana On ne peut pas poser d'autres fondements. tsy afaka mametraka fanorenana hafa Seulement le fondement qui a été posé par les apôtres. afa-tsy ny fanorenana izay napetraky ny apôstoly Amen. amen Vous êtes présents? eo ve nareo Donc si un pasteur, comme moi par exemple, zany hoe raha misy pasteur ohatra anao ohatra vient avec des enseignements, dia tonga mitondra fampianarana mais qui ne vient pas de l'onction apostolique, dia nefa tsy avy amin'ny ositra apôstolika c'est-à-dire que je vais bâtir non pas sur le fondement qui a été posé par les apôtres, ny dikan'izany zany hoe za dia hanorina tsy eo ambon'ilay fanorenana izay napetraky ny je apôstoly vais poser un autre fondement, fa hametraka fanorenana hafa je vais enseigner n'importe quoi, dia hampianatra zavatra et je hafa vais créer mon petit royaume. dia anangana ny fanjakakely ahy manokana Parce que je n'aurais pas fondé, je n'aurais pas bâti sur le fondement qui a été posé selon les normes du Seigneur. satria za dia tsy nanorina tsy nanampy teo amin'ilay fanorenana izay voaorina araky ny tompo C'est pour cela que le Seigneur a dit ceci, ary izay ny ou antony l'apôtre Jean plutôt. ny lazan'ny apôstoly jauna ny Dans 1 titeny ty Jean, ao amin'ny jauna voalohany 1 Jean chapitre 2, jauna voalohany toko faharoa verset 20. jauna voalohany toko faharoa andiny faharoapolo Il dit, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous la connaissance. fa ianareo kosa manana ositra avy amin'ilay masina ka mahalala ny zavatra rehetra Verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue, ou que vous avez reçue de lui en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés.
andiny fafito amby roapolo ary ny aminareo dia ilay ositra nyraisinareo taminy no mitoetra ao aminareo ka tsy mila ampianarin'olona ianareo fa satria ny ositra avy aminy no mampianatra anareo ny zavatra rehetra sady marina fa tsy lainga izany dia tomoera ao aminy ianareo araka ny nampianarany ianareo. L'onction vous enseignera toutes choses. Ilay ositra no ampianatra anareo ny zavatra Quelle rehetra. onction? Ositra iny. C'est l'onction apostolique. Ilay ositra apostolika. Parce que les apôtres, Satria ireo ils apôstôly ont reçu l'onction du Seigneur. nandray ny ositra avy amin'ny tompo. Donc ny il ositra n'y ny a tompo. pas une autre onction Zany hoe tsy misy ositra que hafa l'onction qui vient de la tête de l'Église. raha tsy ilay ositra avy amin'ny lohan'ny fiangonana. Et cette onction, il est descendu sur les apôtres. Ary ositra io dia nidina teo amin'ny apôstôly. Et nous pouvons bénéficier de cette onction. Dia tena hoe afaka manararaotrana misitraka an'izany ositra izany Donc isika. sortir de ce cadre-là, Zany hoe rehefa mivoaka ao anatin'izay zavatra on peut isika bâtir quelque chose. afaka manangana zavatra ray Mais isika ce n'est pas selon la volonté du Seigneur. fa tsy araka ny sitrapon'ny tompo zany. On va revenir sur Samuel. Iverina amin'ny Samuela isika. Dieu avait appelé Samuel Niantso an'i Samuela parce Andriamanitra qu'il avait un projet particulier pour lui. satria nanana zavatra manokana ho azy izy, Il antso voulait manokana ho azy. l'oindre comme prophète. Dia hanositra azy ho mpaminany izy. Mais avant d'arriver là, Fa alohany ho tonga amin'izay Samuel avait besoin de discerner la voix de Dieu. dia nila nanavaka ny feo an'Andriamanitra Samuel. Donc il avait besoin d'un homme de Dieu pour l'aider dans ce sens. Dia nila lehilahin'Andriamanitra izany hanampy azy amin'izay. Nous sommes tous appelés à servir le Seigneur. Ary isika rehetra dia natsoina hanompon'ny On tompo. n'est pas appelés pour venir seulement s'asseoir, chanter, danser, apporter une offrande, alléluia et amen et partir. Tsika dia tsy natsoina fotsiny hoe tonga hipetraka dia hanao fanatitra dia andia hanao amen alleluia dia lasa mody. Mais le Seigneur a un plan particulier pour chacun d'entre nous. Fa ny tompo dia manana drafitra manokana ho an'ny tsirairay avy Nous amintsika. sommes appelés à servir le Seigneur. Ary tsika dia natsoina hanompon'ny Mais tompo. comment est-ce que nous pouvons retrouver notre place au sein de l'Église? Fa ahoana ny ahafahantsika mahita ny toerantsika eo anivon'ny Comment fiangonana? est-ce que nous pouvons savoir où est-ce que le Seigneur veut nous utiliser? Ahoana ny ahafahantsika mahafantatra hoe aiza ny tiany tompo ampiasana antsika? Samuel ne savait pas, Samuela dia tsy nafantatra mais il est allé vers l'homme de Dieu. fa nandeha nakany amin'ilay lehilahin'Andriamanitra Celui izy. qui avait l'oreille exercée pour écouter la voix du Seigneur. Ilay lehilahy izay efa zatra ny sofiny maheno ny feo an'ny tompo. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Isika rehetra dia On peut zanak'Andriamanitra. peut-être dire, oui, moi je connais la voix de Dieu. Dia mety afaka milaza isika hoe ie za mahafantatra ny Je feo ne peux pas dire an'Andriamanitra. le contraire. Tsy afaka milaza mifanoatra Ni je ne peux pas amin'izay. confirmer non plus. Dia za koa nefa tsy afaka Je ne connais manamarina pas ta relation avec le Seigneur. satria za tsy mahafantatra ny fifandraisanao Mais il y a ny une tompo. chose. Fa misy zavatra Nous ray avons besoin justement de cultiver notre écoute. tena hoe mila manazatra ny fiainoantsika isika, Notre écoute du Seigneur. ny fiainoantsika ny Avant tompo. de chercher à écouter directement la voix du Seigneur, Alohantsika hitady hoe iaino feo an'Andriamanitra nous avons mivantana, besoin d'écouter ce qu'il a établi. dia mila miaino isika andreo izay napetrany. Parce que n'oublions pas Satria azadino que le Seigneur a confié l'Église à des apôtres. hoe ny tompo dia nameny fiangonana eo amin'ny Et qu'il apôstôly. il nous parle à travers ces apôtres Ary izy dia miresaka amintsika amin'ny alalan'ny qui apôstôly travaillent avec une équipe apostolique, izay miasa miaraka amina ekipa apôstôlika qui ont reçu des révélations que nous n'avons pas. izay nandray fanambarana izay tsy hananantsika. Donc Dieu parle à travers eux, le Seigneur parle à travers eux. Dia Andriamanitra miresaka amin'ny alalan'izy ireo, Il est miteny donc amin'ny alalan'izy très ireo. important pour nous de les écouter. Dia tena zava-dehibe atsika zany ho atsika ny miaino an'izy Dieu peut ireo. nous parler, Dieu nous parle Andriamanitra miteny amintsika lorsque nous lisons sa parole. rehefa mamaky ny teniny isika. Dieu nous parle Miteny amintsika lorsque Andriamanitra nous écoutons sa parole. rehefa miaino ny ten'Andriamanitra isika. Parce que Dieu parle à travers sa parole. Satria Andriamanitra miteny amin'ny alalan'ny teniny. Je suis vraiment étonné de voir qu'il y a des chrétiens qui n'ont même pas de Bible, même à la maison. Ary zany dia gaga hoe misy kristianina tsy manana baiboly eny fa na dia any an-trano On ary. a des smartphones qui coûtent
les yeux de la tête. Comment on explique ça en Tsy malgache? tena hoe lafo be manahoana zany Non, le c'est le contraire. be mihitsy zany le ohatrany hoe tena mandoa vidiny lafo be mihitsy hanana an'le baiboly zany. Mais Hay smartphone oui, zavaty on a des smartphones qui coûtent les yeux de la tête, mandoa vidiny lafo be ividianana smartphone mais on n'a même pas une Bible qui coûte 30 000 arrières. fa tsy manana baiboly zay 3 alina fotsiny ny Comment vidiny. est-ce qu'on peut écouter la voix du Seigneur Dia ahoana ny ahafahantsika maheno ny si feon'ny on n'a Tompo même pas le temps de lire la parole de Dieu? raha ohatra ka tsy manana fotoana ianona ny tenin'Andriamanitra. Si on a le temps de chanter, de danser, de regarder des clips, Raha ohatra tsika ka manana fotoana ianona sy hijerena clip a, c'est pas interdit. Je ne suis pas en train d'imposer une loi. ary tsy mametraka lalàna tsy hoe Mais tsy ce que je azo atao suis en train zany de dire, fa ny zavatra tiako on a lazaina plus de temps pour regarder ces choses-là, hoe manana fotoana kokoa isika hijerena an'ireny mais on zavatra n'a même ireny pas a, 15 ou 30 minutes pour écouter un message. fa tsy manana isika 10 na 30 minitra ahafahantsika melo Comment afatra. est-ce qu'on peut entendre la voix de notre Seigneur? Ahoana moa ny ahafahantsika mihaino ny feon'ny tompontsika? Comment est-ce que nous pouvons prétendre être les brebis du Seigneur si nous n'avons pas l'occasion de l'écouter? Ary ahoana ny ahafahantsika mitony tena hoe ondro ny tompo anefa tsika tsy manana fotoana Alors ianona qu'il a azy. dit que mes brebis entendent ma voix. Dia nefa izy miteny hoe ny ondroko mihaino ny feoko. Comment est-ce que nous pouvons entendre la voix du Seigneur Ahoana moa ny ahafahantsika mihaino ny feon'ny si tompo nous n'avons pas l'occasion de l'écouter? raha tsy manana fotoana tsika ianona azy? On risque d'écouter des mercenaires. Dia lasa hiaino mpikaramanady isika. Les mercenaires, le Seigneur a dit, ils ne passent pas par la porte de la bergerie. Ary araka ny tenin'ny tompo hoe ny mpikaramanady dia tsy miditra eo amin'ny varavarana Ils passent par la haie. vavahady Ils sautent par la clôture. fa mihoatra tsambikina izy. Et ils portent des habits une peau de brebis, Ary izy ireo dia mitafy le hoditra mais ce sont des zanak'ondry loups. fa nefa amboty. Ça veut dire quoi? Dia inona ny dikany Ça zany? veut dire que tous ceux Izany hoe ireo izay rehetra qui ne se réfèrent pas au fondement qui a été posé par le Seigneur par les moyens des apôtres, ireo izay rehetra tsy miresaka se référer. ceux qui posent des constructions qui ne sont pas basées sur le fondement qui a été posé par les apôtres, Ireo izay tsy mametraka fanorenana araka ny fanorenana izay nataondreo apôstôly a, c'est-à-dire ceux qui ne se sont pas rattachés là où ils peuvent recevoir l'onction apostolique, zany hoe ireo izay tsy mifamatotra eo amin'ny toerana izay tokony handraisan'izy ireo a Ce sont des le mercenaires. ositra apôstôlika dia ireo natao hoe mpikaramanady. ils enseignent des choses, Izy ireo dia mampianatra et beaucoup zavatra les suivent, dia maro manaraka an'izy mais ireo en réalité, fa nefa ny tena izy ils ne sont pas fondés sur le bon fondement. ny tena marina dia tsy tafahorina eo amin'ilay fanorenana tsara izy ireo. Tout le monde est là? Ao tsara tsika rehetra. Il y a un ordre que le Seigneur a établi dans son Église. Ary ny Silama napetraka ny tompo eo anivon'ny fiangonany. Et si on ne fait pas les choses selon l'ordre que le Seigneur a établi, Ary raha ohatra tsika ka manao zavatra tsy araka ny lamina izay napetraka ny tompo on va partir à la dérive. dia lasa any amin'ny lalana tsy izy isika. 1 Corinthiens chapitre 12. Korintiana voalohany toko 12. Et le verset 28. Dia ny andininy afa 20. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler de diverses langues, ainsi de suite.
Ary Andriamanitra efa nanendry ny sasany teo amin'ny fiangonana, voalohany apôstôly, faharoa mpaminany, fahatelo mpampianatra, manaraka izany dia fagagana dia fanomezam-pahasoavana ety manasitrana dia fanampiana dia fitondrana dia fiteny samihafa tsy fantatra sy ny toy andry rehetra. Dieu a établi dans l'Église. Napetraka Andriamanitra teo amin'ny Vous fiangonana, voyez, il y a un nanendry ordre. teo amin'ny fiangonana. Il y a de l'ordre que Dieu a mis dans son Église. Hitanareo misy lamina napetraka Andriamanitra eo amin'ny On ne fiangonana. fait pas les choses n'importe comment. Ary tsy hoe atao arak'izay tiana atao fotsiny On ne fait pas zavatra, ce qui nous semble bon, tsy atao arak'izay mety hoe eritreretintsika hoe tsara, ce que nous pensons, tsy arak'izay eritreretintsika, nos meilleures idées, zay hevitra tsara avy nos amintsika, meilleurs plans. dravitra tsara avy Non, amintsika. Dieu a établi de l'ordre dans son Église. Tsy izay fa Andriamanitra dia nametraka lamina teo anivon'ny Et il dit fiangonana. premièrement. Dia hoy izy hoe voalohany. Ça veut dire quoi premièrement? Pourquoi ça insiste premièrement? Fa manino izy manamafy hoe voalohany? C'est pour nous montrer qu'il y a de l'ordre dans l'Église. Mba hanehoana amintsika hoe misy lamina eo anivon'ny Et dans fiangonana. tout l'ordre que Dieu a placé dans son Église, Ary eo amin'ny lamina rehetra izay napetraka Andriamanitra eo anivon'ny fiangonana, premièrement, il y a les apôtres. dia voalohany misy ny apôstôly. Amen. Amen. Et ce ne sont pas des apôtres qui se sont autoproclamés apôtres. Ary ireo apôstôly ireo tsy hoe nitony tena nilaza hoe apôstôly a. Donc demain, n'allez pas m'appeler apôtre Mansour. Dia tsy tokony misy miantso aho zany hoe apôstôly Mansour a. Non, Tsy izay. ce ne sont pas des étiquettes. Tsy anarana Ce ne apetraka, sont pas des badges qu'on porte. tsy famantarana izay apetraka. Où on se fait des cartes de visite apôtre Kanto. Na manao carte de visite a apôstôly Kanto. C'est le Seigneur lui-même qui établit. Fa Andriamanitra izy tenany mihitsy a no mametraka. Et il donne une onction spéciale pour ces hommes Dia izy a manome ositra que manokana ho nous an'ireo avons lehilahy besoin ireo, d'écouter. izay mila henotsika. Parce qu'ils portent la voix du Seigneur. Satria izy ireo a dia mitondra ny feon'ny Ils sont Tompo. là, les porte-paroles du Seigneur. Ary izy ireo a dia mitondra ny tenin'ny Ils Tompo. sont la bouche du Seigneur. Ary izy ireo a ny vavan'ny Tompo. Ils parlent de la part du Seigneur. Ary miteny amin'ny avy amin'ny Tompo izy ireo. Je suis vraiment étonné Ary tena gaga parce que j'ai entendu satria naheno des gens qui disent « Ah non, la sainte doctrine, c'est pas pour nous ici à Madagascar. misy milaza hoe fampianarana tsy misy klema tsy natao atsika eto Madagasikara. Non, on veut autre chose. Mila zavatra On hafa veut izay. que, on veut des anciens malgaches pour nous prêcher. Mila olona malagasy zay tory teny aminay. Ça c'est vrai, hein, j'ai entendu ça. Ary naheno an'izany a Et c'est vraiment triste. fa tena mampalahelo. C'est comme si quelqu'un dit « Je ne veux pas boire l'eau de la source, Tahaka ny olona anankiray miteny hoe zany dia tsy te hisotro an'ilay rano avy amin'ilay loharano, mais je veux de l'eau diluée. fa te hisotro rano a zay efa mitapoka. Et c'est vraiment dommage. Dia mampalahelo a. Je loue le Seigneur de ce que nous appartenons. Nous sommes dans une église Ary tena misaotra ny Tompo aho hoe mitera ny Tompo aho hoe isika dia anatina fiangonana où le Seigneur nous a donné toute une équipe apostolique. hoe ny Tompo a dia name antsika ekipa apôstôlika. Amen. Amen. C'est une grâce. Tena hoe fahasoavana. Et ce ne sont pas des gens qui se sont autoproclamés, Ary ireo a dia tsy olona izay nitony tena mais des gens qui ont été na oints par nametraka le ny tenany, Seigneur fa tena hoe olona izay nosorany Tompo. et qui ne cessent pas de nous nourrir, de nous donner de la nourriture saine Ary izy ireo dia tsy mitsatra mamana antsika raha manome antsika pour que nous sakafo a, puissions grandir. mahasalama mba ahafahantsika mitombo. Amen. Amen. Ah, le Seigneur, il est merveilleux. Tena tsara ny Tompo a. Donc, je voudrais nous encourager à tous Dia tena hoe te hampahery antsika rehetra et encourager aussi ceux qui nous suivent en ligne sy ireo izay manaraka antsika mivantana de se procurer de ces enseignements sur la sainte doctrine hoe
iaino andreny a hoe ao anatin'ny fampianarana tsy misy clé Vous ireny pouvez apporter une clé USB. afaka mitondra clé USB Vous nareo venez a voir le frère Tsuri. dia manantona ny Et vous ralatsyory a pouvez télécharger gratuitement na afaka mitélécharge ihany koa nareo maimaimpona les enseignements sur la Sainte Doctrine ny fampianarana tsy misy clé en malgache. amin'ny teny malagasy Alors je reviens encore une fois. dia miverina Il est ihany très a important pour nous hoe tena zava-dehibe eo de faire amintsika comme Samuel, manao antahaka ny samoela d'aller vers les hommes de Dieu, hoe manantona andreo lehilahy ceux n'andriamanitra qui sont loin ireo izay voahositra Pour écouter. nosorana pour écouter, mba hiaino a pour avoir la confirmation mba handray sur ce fanamafisana que, sur le plan de Dieu pour chacun d'entre nous. ny amin'ny drafitr'andriamanitra ho antsika tsirairay avy Amen. amen Alléluia. Donc Jésus est, la Bible l'appelle le souverain pasteur. jesosy a dia araky ny antson'ny baiboly azy hoe lohan'ny mpiandry Le souverain pasteur, ny lohan'ny mpiandry a le bon berger, lay mpiandry tsara notre berger, lay mpiandry il atsika a établi d'autres bergers tena nametraka pour mpiandry prendre hafa izy soin de son troupeau, mba hikarakara ny andian'ondriny de prendre soin de nous. hikarakara atsika Nous avons besoin mila isika pour notre vie spirituelle, ho an'ny pour fiainam-panatsika notre croissance, ho amin'ny fitombotsika de nous adresser miresaka à ces hommes-là. amin'ireny lehilahy ireny Amen. amen D'écouter hiaino a ces hommes-là, hiaino an'ireny lehilahy ireny ces bergers reny mpiandry que le ireny Seigneur a placés devant nous, izay napetraka ny tompo eo anoloantsika ces bergers ireo mpiandry que a le Seigneur a oint izay nosora ny pour tompo prendre soin de l'Église, mba hikarakara ny pour fiangonana prendre soin de vous et moi. mba hikarakara ahy sy ianao Amen. amen Nous allons nous lever. miaraka hitsangana isika Alléluia. Le Seigneur est bon, il est merveilleux. tsara ny tompo a Il ne nous a jamais laissés seuls, ary tsy mbola namela antsika irery izy comme il l'a promis d'être toujours avec nous chaque jour. araka ny nampanantenany hoe hiaraka amintsika foana izy isan'andro a Il est là. momba antsika Il izy a établi des hommes eo izy a pour nametraka prendre soin olona izy a de son Église hikarakara ny que fiangonany nous sommes. dia isika izany Amen. amen Donc restons toujours sur le fondement dia andao isika hitoetra eo amin'ilay fanorenana qui a été foana posé par le Seigneur izay napetraka ny tompo par le moyen des apôtres. tamin'ny alalan'ny apôstôly Parce que c'est dangereux pour nous satria tena de zava-doza ho nous antsika éloigner de ce plan. raha manalavitra an'izay trafitra izay isika Amen. amen Alléluia. Merci Seigneur. misaotra tompo Merci Jésus pour les révélations que tu nous donnes. misaotra ny amin'ny fanambarana izay omenao anay Merci pour toute la lumière que tu donnes à ton Église, Seigneur. misaotra ny amin'ny fahazavana izay omenao amin'ny fiangonanao tompo Tu ôtes les écailles de nos yeux ianao no manala ny kirany eo amin'ny masonay pour que nous puissions voir et comprendre, mba ahafahanay mahita sy matakatra pour que nous puissions aligner notre vie, mba ahafahanay mampifanaraka ny notre fiainanay service ny fanomponay selon ton cœur. araka ny fonao Nous te bénissons Jésus. teranao izay tompo Gloire à toi misaotra Seigneur. anao izay finahitra ho Alléluia. anao Merci Seigneur. Jésus, te ressembler, parler comme toi, aimer comme toi, prendre ma croix et m'humilier, pardonner comme tu l'as fait, pardonner comme tu l'as fait. Je veux Jésus, je
Jésus, te ressembler, parler comme toi. Oui, aimer comme toi, Jésus. Prendre ma croix et m'humilier. Pardonner comme tu l'as fait. Comme tu l'as fait. Chantons ensemble. Lorsqu'ils sont en tout bien, célébrons notre Seigneur. Alléluia, notre Seigneur, car il est vivant, ressuscité, il revient. Bientôt nous chercher, chantons ensemble. Alléluia, célébrons notre Seigneur. Notre Seigneur, il est vivant, ressuscité, il revient bientôt nous chercher. Amen. Narira lasana bavy mianao tenin'Andriamanitra teo dia hitanareo ny tompo rehefa miteny dia indraindray tsy arak'izay mety andrasan'ny saintsika fa za manokana tena mihaino fanahy dia tena tsapako hoe tena ny tompo no miteny amintsika. Amen. Ary zava-dehibe amin'ny zao vaninandro iainantsika, zao vaninandro faran'izao, satria raha vao lalo-dalovana ny sofintsika mihaino an'izany teny zany, raha vao tsy azontsika ny langage ny fanahy masina, satria ohatrany hoe sarotra takarina ilay izy, fa mila manokatra ny fo bebe kokoa tsika. Za tena mampirisika antsika hoe hitako hoe fampidirana anankiray ny ahafahantsika manokatra ny fotsika ho an'ny fampianarana tsy misy kilema. Dia afaka hainontsika nisy ambaratonga be dehibe nambaran'ny tompo tamintsika teo, izay afaka hanokatra ny mason'ny fotsika sy ny mason'ny saintsika. Amen. Be dehibe raha lasiana bavy amin'izao vaninandro faran'izao, raha vao tsy mitandrina tsika dia lavo anatin'ny fandriky ny fampianarany diso isika. Azay mihitsy ny zavatra tena tsapako androany hoe te hanafabelan'ny fiangonana ny tompo amin'izao vaninandro faran'izao, satria tsy izy oviana amintsika ny zava-misy ankehitriny. Amin'ny fotoantsika manajoboka masontsika fotsiny anatina tontolo anankiray, dia tonga dia zatra neny ny fotsika, lasa mizatra mazatra antsika, dia tsy mahare lasa vahiny amintsika ny fampianarana tsy misy kilena. Ary tena mahonena indrindra izany raha lasiana vavy, fa mampirisika antsika tena nokatra ny fotsika ho an'ny tenin'Andriamanitra dia ny fampianarana tsy misy kilena. Amen. Be dehibe ny olona amin'izao andro ankehitriny izao mialatsiny raha lasiana vavy, fa gagany amin'ny fantakaran'ny fiangonana indraindray ny fahazahoana zany hoe ositra apôstôlika izany. Mahita apôstôly kely be dehibe olona tsy miteny akory hoe manamaeva, olona 5 taona 3 taona apôstôly ankehitriny, kosokosorana apôstôly. Dia iny fiangonana tsy amin'ny fahalalana, dia hoe raha vao tsy mahatakatra n'ilay tenin'Andriamanitra teo dia hoe iza ny apôstôly rehetra ao amin'ny YouTube dia inona daholo izay apôstôly rehetra ao. Be dehibe ny hitako ohatran'izany. Na hoe ny apôstôly aloha dia mpaminany, dia lasa indray mitady mpaminany rehefa avy eo, fa mino fa rentsika hoe iza ilay lohany teo. Amen. Ary mila manaraka an'izay lamina izay napetraka ny tompo izay, izay mahatonga miteny amintsika hoe sarotsarotra mandre an'ilay langage ny fanahy masina, fa mila manokatra ny fotsika. Raha tsy azontsika dia averenonony ny tenin'Andriamanitra iny amin'ny herinandro. Amen. Alleluia. Taontsika hiomana ao anatin'izany amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo izay fo nananany Jesosy mandrakariva, ary
efa voasan'ny tenin'Andriamanitra ihany no fotsika ankehitriny ho amina fahazavana mba hataka zavatra dia manararoatra ny tompo manazava amintsika hoe mifandraisana ny fanasan'ny tompo mbola verina mandrakariva fa tsy fihinanana biscuit, tsy fihinanana rano-dovay. Misy maheno hoe misy goana pizza le fandraisana fa tsy le forme fa manahoantsika ao anatin'ny fotsika ao. Misy tenin'Andriamanitra atao amin'ny Luka 2:20 ny andininy fa 20 dia ny andininy fa 15. Jerenareo fony Jesosy. Aroa izy taminy tampianatra zany. Naniry koa aho raha naniry hiara-mihinana ity Paska ity aminareo dia mbola tsy mijaly aho. Amin'ny dika teny hafa, amin'ny dika teny ombonana amin'ny teny malagasy dia hoy izy hoe alohan'ny hijaliko. Maniry ny hinana n'ity Paska ity alohan'ny hijaliko. Zany hoe Jesosy rehefa nandray ny fanasan'ny tompo farany tamin'ny mpianana, raha mamakitsika ao ambony ao tsy nahita toerana izy ireo dia nisy lehilahy anankiray nitadiavina izy ireo dia firaisana latabatra farany ohatrany hoe afatafatra ny tompo farany tamin'ny mpianatra izy ity. Dia mafonja be ty hafatra ty maniry tena hoe naniry aho hoe hiaraka hinana n'izao Paska izao aminareo sady ametrahako ny afatra farany aminareo alohan'iny afatra ngeza be alohan'ny hijaliko. Amen. Tsika ve raha mandray ny fanasan'ny tompo manana an'izay fony Jesosy zay vonona ny atrika ninny hitondra ny azy fijalitsika isan'andro ihany koa. Azay ny fampatsivan'ny tompo amintsika hoe tsy raisina fotsiny le izy raha lasiana bavy. Zany ray tena challenge, tena misy fanampy mandritry ny herinandro misy taona tena tsapako mihitsy fa soiany fa eo ny fibebahany. Amen. Eo ny fahasoavan'ny tompo mandray fanasan'ny tompo. Misy taona tena eo lay avonavina satria anatin'ny nofo ianao, fa misy taona mibebaka amin'ny tompo dia miverina amin'ny décision ako mihitsy satria manino, satria mandray ny fanasan'ny tompo. Amen. Hoe Jesosy eo aiza ho aiza le fanahafako anao anatin'ny fijaliko, aiza ho aiza le fitondrako ny azy fijaliko, fa tsy hoe mandray aho dia tsy mifona amin'ny zanako tsy mifona amin'ny vadiko ny ataoko ihany ny ataoko manao ny tsirariny mandeha amin'ny tsy fahitsiana mandritry ny herinandro dia tsisy fibebahana mihitsy. Fa hozy izy Jesosy hoe zara nandray naniry dia naniry alohan'ny hijaliko. Ianao fa manana izay fahavonona-poza ihany koa tsika ankehitriny hoe Jesosy eo mandray an'ity fa ny fiainako ihany koa tahaka anao vonona ny atrika. Jesosy ho samborina ao ariana kely fantany inona ny azo fijaliana entina, ary isika ihany koa mino fa fantatsika hoe inona ny eo anoloantsika, inona ny fahotana mila hialantsika, inona ny avinavina mila hialantsika, ary zay ny toe-panahy mila ananatsika. Tsy vakitsika ntsony ao amin'ny Timoty 2 koa Paoly dia mbola mampirisika ny Timoty ozy izy tsarovy Jesosy Kristy. Zany hoe ny mpanompon'Andriamanitra ny kristianina rehetra dia mila mahatsiaro an Jesosy Kristy, tsarovy izy Jesosy Kristy. Dia manentana ny Timoty izy ao ambony ao hoe mipiazakazaka izy tsy maningo tena amin'izao fiainana izao, miaritra amiko. Amen. Miaritra amiko. Ny fo mila ananantsika raha lasana bavy, mifandraisana an'izao tsy hoe tapitra ny toriteny dia mandray isika, fa iray latabatra amin'ny tompo ary ao anatin'izany manana fahavononana ihany koa hitondra ny azy fijaliko. Alleluia. Totsika andray ny fanasan'ny tompo afaka mandroso isika. Sini
Sainaradio ni utaku onirani manasijarani tena nao rutika manafaka ifanaina faliao fambula mikurina ilaira taukavari situni rarehetra situni rarehetra zany barika sy ny tete fara tena sarobity karadio ny otako onihany asitranany tenanao rotika manafaka ny fanainao fa niao fambola mikorina ilaira tao Kalvari. Jesosy eo mangarary eo anatrehanao ny fiainanay ankehitriny, mijoro eto anoloanao tsy amin'ny fombafomba tompo, hitanao ny fahalemenay, hitanao ny tsy fahataterahanay, fa mbola omenao fahafana izay afaka iray latabatra aminao Jesosy. Rehefa naneo ny mofo sy ny kapoaka tamin'ny mpianatra ianao, dia naneo modely ianao Jesosy teo anatrehan'izy ireo, ny mofo izay vakin'izy ireo Andriamanitra, dia maneho ny tenanao izay ho torotoronina afaka fotoana fohy, ary ny ranao izay nilatsaka izay hanokatra fanekena vaovao izay mbola tsy takatra ny sain'izy ireo tamin'izany fotoana izany. Izay kosa ankehitriny Jesosy aho dia afaka mihinana an'izany amin'ny fisaorana tanteraka, amin'ny fakasitrahana atao anatin'ny fonay, fakasitrahana satria manahaka modely ny apôstôly Paoly izay sy ireo apôstôly rehetra izay natsapa ny fahazavana zany, hevitry ny fandraisana ny fanasana izany. Paoly dia nilaza fa miara-tsara ary ataoko fifaliana azy izany. Tompo eo anatrehanay ihany koa ny azo fijalianay isan'andro amin'ny fihinanana an'izao mofo sy ny kapoaka izao, dia ho fanehoana ihany koa ny fahavononanay, fanay ko torotorony izay, tsy janona amin'ny position anay izay, naiky torotoro mandrakary ho anatrehanao. Ohatsika samy andray ny mofo androany dia saintsaina an'izany. Alleluia. Alleluia. Saotra ihany koa tompony amin'ny kapoaka noho ny rano izay nilatsaka teo amin'ny hazo fijaliana, nanokatra fanekena vaovao anay. Makasitraka anao Jesosy ny amin'ny ranao izay nalatsaka tamin'ny hazo fijaliana, ho fanadiovana ny fahotana rehetra. Impirimpiry moa izay no manota to, manao ny tsy mety, raha tsy nanokatra fanekena vaovao tamin'ny ranao ianao, taiza nisy anay ankehitriny tany amin'ny fahaverezana, fa noho ny rano izay latsaka izay miteny eo anatrehan'Andriamanitra, dia afaka manantona mpasahiny izahay. Sisa fiandrianana na dia tsy mendrika azy, satria ny ranao no manafaka anay, manadio anay amin'ny
ny otanay rehetra tram'izay ny ankehitriny ary mbola ho avy Jesosy. Saotra tompo itsika samy indray ny kapoly. Amen. Nao tehaka mafo an'ny tompo isika. Na eny tompo a mahazo toerana vetivety fotsiny a dia iain'ny filazana vetivety fotsiny isika.